Milay Podcast. Mianatra miaraka mianatra. Miarabantsika hitranday tonga soeto amin'ny ilay podcast dia miarabany Marina, dia miarabany Santatra, dia miarabany Alain izay vahintsika androany. Faly miaravam-panaraka dia faly mandray ny Alain Santatra araka ny tenen'ny Tsambratoy vahintsika androany izay hiaraka hitafatafa momba ny resaka fanavaozana, fampivoarana mba hananana fiainana mahomby. Miarahaba Marina Sambatra dia miarahaba ny mpiainany koa dia misaotra betsaka nanasanay ato amin'ity podcast ity. Miarabantsika rehetra ary miaraba ny mpiainy ihany koa dia faly zahay tonga eto indray anio hevitra sy tafatafa aminareo. Ny araka rehefa nilesana Marina teo moa zany dia aloha hevitra horesantsika androany dia ny fanavaozana. Inona moa zany natao hoe fanavaozana amin'ny ankapobeny? Ie, aloha hevitra narosiny izy roa moa zany izy ity dia zareo angamba no amehtsika avy hatrany amelabelatra ny momba an'izay fanavaozana tiana hoentiny izay. Ie, loha hevitra roso androany dia ny fanavaozana zany hoe fanavaozana ao ny fiainana aminay aloha zany hitanay hoe zava-dehibe indrindra ny fomba fijerena ny fiainanao hoe ahoana nanavaozanao ny fiainanao mba handroso satria tsisy olona niry hoe hijanona amina amin'ny plasy misy azy, hijanona amin'ny nahazo ohatran'izao fotsiny fa miezaka foana hanao ezaka foana mba hahafahana miroso hatrany. Ary ny tianao velabelarina amin'izany dia ny fomba ny hijerena ny lasa izay hijerena ny lasa ny fanaovana bilan zavatra lasa ary eo ihany koa ny finiavana finiavana ny fahasahiana ahafahanao miroso amin'izany fanavaozana izany, ahafahanao manome zava-baovao an'ilay fiainanao zany. Dia manaraka an'izay koa ny fandinihana ny manodidina anao, fandinihana ho an'ny fiarahamonina, ny zava-misy amin'ny manodidina amin'ny ankapobeny. Dia izay no velabelarintsika. Zany hoe zany mitodika amin'ny lasa mba hahafahana anio mitondra ny fiovana hanatsarana no avy. Azoko ilay izy ohatran'ny hoe manao karazana bilan kely zany ianao mba hahafahanao hoe aiza ianao zao taiza ianao teo aloha mba hahafahanao mahafantatra hoe aiza indray no tianao handehanana. Indrindra eo amin'izay resaka jeritodika izay aloha zany no resahana no tiako lazaina mijeritodika dia mila foana ny tsirairay mahalala ny passé ny lasany mijery ny zavatra ny ainany teo aloha hatramin'ny ankehitriny mba hahafahany manao an'izay hoe bilan izay mba hahafahany hoe mahalala hoe inona avy ny zavatra tsy nety nataoko tandina, ny zavatra nety ahafahako manavao izay ilay manavao développer amin'ilay fiainako ankehitriny. Dia satria moa fiainana ny raha malala fa misy foana misy ny mety, misy ny tsy mety, tsisy olona manao ny mety, tsisy olona manao ny mety tonga lafatra moa izy ny fitenena, tsisy olona tonga lafatra izany fa tsy maintsy mandalo échec daholo, mandalo fahasarotana, mandalo sedra, mandalo donc anatin'izany rehetrarehetra lalovan'izany dia tsy maintsy misy foana ny zavatra tsy nety dia misy ny zavatra mety. Ka tsy mila mahay mijery tsika hoe mila mahay zany mila mahay hoe inona ny zavatra tsy nety mba hahafahako manova, inona ny zavatra nety mba hahafahako manatsara kokoa satria na ny zavatra mety arany mila hatsaraina fa tsy hoe mety faratapony tsy afaka tonga dia miteny hoe mety efa mety ity fa hajanoko amin'izao efa mety fa mila foana manavaovona iny mety iny mba tsy haverezan'ilay zavatra efa mety mila havaozana foana ary ilay zavatra tsy mety iny no ahafahanao manintsy sy mampitombo anao hatrany hoe ilay qualité efa nanananao kely iny zany raha ohatra ka hoe rectifienao avaozanao ilay zavatra tsy nety aminao, iny no ahafahanao mitombo miakatra hoe mandroso ahako satria ny zavatra tsy nety teo aloha navaoziko mba hahafahako misy lasa zavatra mety. Ny anampiko kely an'izay angamba dia ny amin'ilay jeritodika angamba ny
fanontaniana tokony apetraka voalohany angambany alohan'ny anaovana an'ilay jeritodika dia mila mametraka hoe aiza ny lalana tiako aleha, mametraka tanjona, mametraka objectif, ohatrany hoe mametraka ligne directrice zany hoe inona ny tanjona tratrariko, inona ny lalana tiako aleha, dia eo ianao amin'izay ilay manao jeritodika hoe ahoana ny ataoko mba ahafahako manatratra an'ity, inona ny tokony avoaziko, inona ny zavatra efa nety nataoko, inona ny anatsarako anazy, dia izay angamba ny anapiako kely an'ilay resaka. D'accord, tant que misy an'ilay fitenena ilay manao hoe teny frantsay moa zany hoe le changement est la seule constante dans la vie, hoe ny fiovana no any tsy miova eo amin'ny fiainana, zany hoe tsika zany mila miova foana, zany hoe na androany raha pitsika mety tsotra ny androany indray eo amin'izay fiovana zay misy zany misy tady zany anatin'le fiovana satria zao ohatra hoe raha miresaka zao ohatra zao tsika hoe zaza dia aveo tsika mety adolatsento, dia aveo tsika mety dia aveo tanora, dia aveo antitra amin'ilay fiovana andalovantsika eo amin'ny fiainana izay misy etapy hafa foana zany hoe tsika zany mila misadapta koa amin'ilay fiovana na ilay zavatra misy eo amin'ilay zavatra mitranga misy atsika satria ohatra hoe ny zavatra mety tamin'ny fahazazana ohatra tsy mety intsony hoentinao any amin'ny fahatanorana ohatra na ny entinao tany amin'ny fahatanorana tsy mety intsony rehefa antitra ianao, dia hitako hoe tena zava-dehibe zany mahafantatra zay araky ny teny ny Alain santatra teo hoe ilay manao an'izay bilan kely zay ianao zany dia manao plan zany ianao rehefa aveo hoe inona no ataoko mba entiko manavao hatrany hatrany. Raha ohatra zany hoe natao izay bilan izay ary zany inona ary zany no étape manaraka amin'izay rehefa vita ilay bilan? Araka ny teneniko teo zany ilay bilan tena zava-dehibe mihitsy mba ahafahanao miroso amina fanavaozana, ka raha ohatra ka raha mahavita an'ilay rehefa mieritreritra ianao mandinika reto ny zavatra niainako teo aloha, reto ny zavatra nentiny, reto ny zavatra mila avaoziko, reto ny zavatra mila ataoko sy hatsaraiko, dia eo amin'izay ianao mila mandinika manana finiavana. Tsika moa zany tsirairay kosa manana ny tanjona objectifany ka dia miankina amin'ny objectif tsirairay, fa ny zava-dehibe dia mila manana finiavana ianao, mila manana fahasahiana, mila mahasamy ianao mametraka fiainam-baovao, manova tsy hoe akory hoe hanova ny zavatra efa ny fiainanao tanteraka, fa manova an'ireo tsy nety, indrindra manova ny zavatra tsy nety mba ho fahavita, izay ilay hoe fiainam-baovao mankany amin'ny fahatsarana, fiainam-baovao sa ianao miainga dieny izao zany, tsy mila miandry ianao, tsy mila hoe aoka aloha fa mbola ohatran'izao mbola tsy fotoana ny miandry aloha ianao, fa mbola mieritreritra ianao hoe fotoana misy hoe za mbola zao, tsisy eo zany ianao mila rehefa mahatsapa amin'izay bilan zay ianao zany dia ka miroso hoe tena reo tsy nety ihany, dia tokony tonga ianao dia manao an'ilay action tonga dia manao an'ny mandray andraikitra sy manao ny soanao amin'izay reto ny zavatra mila ataoko, reto ny zavatra mila ho ezahako fitaina, reto ny zavatra mila ho ianarako sy ho tratrariko, satria araka ny fiteny izay moa zany hoe ny ampitsonao dia ny androany, ny ampitso zany tsy afaka iandrasanao hoe rahampitso, fa androany ianao dia efa tokony hoe vonona ny anao an'ity zavatra ity, dia miainga amin'ny fahavononanao io no ahafahanao manavao sy manatsara. Dia tsara ihany kokoa moa zany tsara resahana ihany koa anatin'izay zavatra izay ny resaka hoe mila tsika zany mametraka discipline ho antsika manokana, fa antsika manenjika sy manatratra izay zavatra tiantsika ho tratrarina, tanjona tsika ho tratrarina, satria ao anatina discipline no ahafahan'olona iray mandroso mandeha any amin'ny azahoan'ny tanjona ny tsirairay, mametraka izy hoe reto mila manana ilay autodiscipline, mila manana mametraka hoe reto zao, satria ianao raha vao tsy mahafehy an'ilay
tsy mafianao ianao hoe tsy mametraka ianao hoe zange ka tokony ohatran'izao a dia lasa tsy manela izy fa manjary vomaika tokony ohatrany hoe tokony fo ianao ny za mbola tsy mbola te atory fa nefa nefa tokony zavatra iray fo ny zavatra iny important be le discipline raha ohatra hoe mbola ho velabelarintsika moa iny amin'ny fotoana mamety anazy fa izay no hitako hoe ao anatin'ilay finiavana ao anatin'ilay fahasahiana anatin'ilay fiainam-baovao raha tiana andeha amin'izay zavatra izay. Miresaka an'izay finiavana sy fahasahiana izay ianao ny zavatra misy matetika ataoko hoe voakasika eo ny olombelona maro na mitaona aiza na aiza ho aiza matetika izay fahasahiana izay somary sarotsarotra satria misy tahotra sy misy sécurité efa hita tao amin'ilay fiainana taloha dia mazana sarotra ny mamela an'iny ohatrany hoe avely ity fiainana efa fantatro ity na dia tsy dia mety loatra amiko irosoko any amin'ny fiainana izay eritreretiko mety nefa tsy tena sura loatra koa hoe tena hety iny nefa dia ohatrany hoe misy an'izay tahotra izay zany ahoana mety ho fomba ahafahana miasa mba hialana sy hatafavoahana amin'izay hoe miala amin'ny zone de confort na hoe ahafahana tena hoe manampy an'ny tena zany ho amin'ny finiavana. Ny marina tokoa izay zavatra izay satria mametram-panontaniana foana tsika rehefa anisan'ny sakana ho antsika koa moa zany no mahatonga antsika tsy hanao zavatra hiroso amina zavatra vaovao hoe ny mametraka manontany hoe mety manana an'ilay fisalasalana manana an'izay empêchement zay mety ho vitako ve zany mety ho tonga amin'ny tanjona anako ve za nefa ny taddio fa ny fomba fanavoazantsika dia tsy miankina amintsika rery ihany ary io zay misy ny maha olombelona ary misy koa ny hoe ny miankina amin'ny finoana fa dia amin'ny maha olombelona anao dia manana foana ianao ny fikasana manana ianao ny etaeta sy ny ohatran'izany fa misy doty nefa ny ao aoriana ao dia nefa ianao zany manana koa ianao ny finoana izay tokony azonao ianteherana tsara ihany koa izay zavatra izay satria mitsilo anao zany mitsilo anao mitondra anao amina manoro lalana anao hoe tena mety zavatra ity dia tsy mandeha amin'ny herin'ny tenanao rery ihany ianao fa manana ampofoy ianao amin'izay zavatra izay ary ataoko angamba fa mety mahavà ny fisalasalanao ny mety mahavà ny tahotra anananao zany zavatra izany fa dia izay ny zava-dehibe hoe miroso ianao aloha tsy mila hoe ataonao sakana tanteraka hoe ty satria mety incertain mety le hoe mety mbola tsy zao aloha ny mety zany tokony ataonao hoe marina fa hoe tsika olombelona tsy maintsy mieritreritra ihany koa fa tsy afaka tonga dia hanao zavatra hoe tonga dia tsy maintsy tsisy hoe obligation le izy hoe tsy maintsy atao fa ampandiniana daholo ny fanaovana zavatra moa zany ampandiniana am-peritreretana fa nefa ny ao anatin'izay ihany koa ny zava-dehibe indrindra amina manokana dia ny mila hoe maka an'ilay safidy tsy afaka mizara roa tsika tsy maintsy manana safidy iray soit zany tsika hoe hijanona amin'ilay hoe non zany hoe tsy ataoko ity soit tsika ataoko ity dia izay ka izay ilay mahatonga ilay izy somary fiainana tsy mora moa zany amin'ny zavatra rehetrarehetra maka décision zany tsy mora anisan'ny zavatra satria ny zavatra ampréalise tsy haintsika ilay conséquence aoriana tsy afaka ho fantaritsika mihitsiny fa dia io ilay hoe izay ianao tsy mandeha irery fa misy foana hoe miankina amina finoanao koa ianao andeha arak'izay. Izany hoe anisan'ny manampy mihitsy koa zany ny fanananao finoana ahafahanao midepase an'izay tahotra mety ho sakana amin'ny fandrosoanao izay ary eo anivony hoe fifandraisana sy ny manodidina ve mety afaka hoe manampy ihany koa amin'izay sa ahoana ny hevitrareo? Aminà manokana aloha hitako hoe ilay manodidina aloha manampy be amin'ny
amin'izay tapany fanavaozana izay satria misy ny manodidina anao mitovy fomba fijery aminao mitovy démarche aminao dia mahafantatra anao tsara dia mahafantatra anao dia manampy anao anatratra ny tanjona tianao tratrarina dia izy enjeu be zany arakaraka ny entourage dia misy indray nefany olona misintona anao midina dia reny olona misintona reny raha ohatra ny hoe raisinao au sérieux entre guillemets dia tsy handroso mihitsy ianao satria manaiky ho sakanan'ireny dia ohatrohatr'izay ilay izy. Nanapikirana resaka ilay hoe miala amin'ilay tahotra teo fotsiny za mahita hoe misy an'ilay fomba fiteny hoe raha ny hazo raha kapaina idray mandeha isan'andro foana iny na hoe ianao any hidaboka ihany iny hazo iny azo andraisana ny tahotra koa zany ny fandinihako azy ny manomboka kely tsika mantsy rehefa mieritreritra hoe miova zavatra anankiray hoe manao fanavaozana dia ohatrany tonga dia hoe tena etapy ngeza be zany ataoko zany dia zay mampiasa an'ilay tahotra fa afaka manomboka ianao ohatra hoe manomboka tsikelikely ianao ohatra hoe tsy haiko manomboka androany ohatra hoe raha tianao marathon ianao dia androany aloha zao manao tsy haiko manao 100 mètres aloha ohatra mandeha tongotra zany hoe ilay fanombohana aloha ny tena zava-dehibe hoe manomboka ianao fa ataonao tsikelikely ilay izy dia mandeha par étape araka ilay resakitsika teo dia na hoe ianao magnina tonga any amin'ny tanjonao ihany ianao zany. Araka ny tenin'ny Martin Luther King le premier pas vers les escaliers pour monter les escaliers ozy izy mila miakany manao les premiers pas aloha zay vao tonga any ambony. Marina mihitsy zany hitako hoe anisan'ny sakana ihany koa mifampitohy amin'izay le fieritreretana hoe sao dia andray décision nefa diso ty décision raisiko ty ohatrany hoe misy tahotra ny hoe échec zany le izy ao arinao dia ny zavatra azoko zaraina angamba momba an'izay hoe tsara koa no mametraka adiny voaloha ho an'ny tena na ho an'ny olona hafa moa zany hoe mahazo manao erreur koa ny amin'ny fiainana azo atao tsara koa zay hoe nanandrana tsy nety le izy dia tsy maninona fa efa mba niezaka ny asa ho amin'ny fampivoarana ny fiainako sy ny fanavaozana azy fa raha tsy nety iny dia expérience ho anahy ihany iny mety hoe hitondrako an'ilay fanavaozana amin'ny fomba hafa indray dia tsy maninona zany na ohatra raha hoe tsy nety iny afaka mbola mamerina ihany ianao afaka miajuste ianao amin'izay tokony ilaina avy eo. Anapiko kely an'izay koa ngambany hoe le fatokisa-tena koa ngambany mijoue be amin'ilay fasahiana. Mireo zandrakely an'ilay tenen'ny Marina teo hoe ianao hoe mila mametraka dia hatramin'ny voalohany zany hoe normal le échec tsisy hoe vao manomboka dia mahay ny olona rehetrarehetra nianatra daholo ianao vao teraka dia tsisy hoe tonga dia nahay nandeha nahay niteny fa mianatra exemple ohatra ny amin'ny zazakely mianatra mandeha izy dia mianjera dia tsy miabandonné fa vao may izy mianatra foana hoe ahoana ny ahafahako mandeha dia mila matoky tena zany entre autres hoe za efa tia ny lalana tiako aleha dia mandeha amin'iny vitako io fa tsy midika zany hoe ho parfait foana ny lalana fa misy kitotoana misy mianjera fa tsy atao asakana fotsiny zany le izy fa ny objectif foana ny atao ao an-tsaina. Iverina kely amin'ilay fandinihana ny fiarahamonina no manodidina anao sy ny akaiky anao satria zava-dehibe ihany koa izay tena marina tokoa fa misy ny hoe ny olona akaiky anao no manakana anao tsy handroso ny olona manodidina anao no manakana anao tsy handroso dia eo zany no mila malaly ianao mila mahafantatra ianao hoe inona no inona no ohatrany ahoana no manodidina anahy ohatrany ahoana mila mahay manao analyse ianao ohatrany ahoana ny manodidina anahy iza ny olona ahafahako nefany mba hiappuyer anahy amin'ny zavatra
tiako ialana, tiako mpitomboana tsaraina sy ny ohatran'izany dia ilaina tokoa. Ianao tsy voatery hoe raha ohatra hoe misy olona sakana ho anao handroso ohatr'izany a, tsy voatery hoe ho raisinao fahavalo ny olona sanao fa afaka foana ianao maka distance ahafahanao hoe prioritairako aloha ny voalohany darako dia ny fanavaozako an'izay fiainako izay mba ahafahako miroso kokoa satria ny olona nge tsy ny olona mihitsy no andeha hampandroso anao fa ianao irery ihany ny tenanao ihany. Fa dia zava-dehibe ny fandinianao ny fiarahamonina, ny fandinianao ny manodidina, ny akaiky anao sy ohatran'izany mba ahafahanao hoe ohatran'izao maka an'ilay mesure, maka an'ilay fanapahan-kevitra tokony ho raisinao hoe ireto ohatran'izao mila asiako dia izay. Ie, misy ohatra kely anankiray izay hitako amin'izay hoe raha ohatra ianao te-hanao ohatra hoe sportif ianao au niveau, te-hanao ohatra hoe Jeux olympiques ianao ny manodidina anao zany manana didy mihitsy ianao misafidy an'ilay olona manodidina hoe olona mety hoe manohana anao ara-tsaina, mety hoe olona tia manao fanatanjahantena koa sy mba manana tanjona koa hoe hampiakatra, fa tsy hoe olona hoe ohatra hoe misotro toaka tsy manana hygiène de vie fa isaky ny herinandro ohatra na isan'andro dia hoe ndao ity araka isotrotra ndao ity anao ity, nefa ny tanjon'ireny olona ireny tsy ohatran'ilay tanjonao hoe ianao te ho sportif hanao Jeux olympiques, donc adidinao zany no mametraka mihitsy amin'ny isana ambaratongana hoe reto olona reto no anisany anosika ho amin'ny fahatratrarako an'izay tanjona izay, satria raha miaraka loatra amin'ireto olona hafa izay tsy manana tanjona ho sportif reto mihitsy dia voasarika any dia za zany mila mametraka an'izay. Ohatra kely hoe resaka sport moa zany izay fa afaka ampiarana tsara amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy izay zavatra izay. Ia, efa manakaiky sady indray ny ora ny fotoana izay iarahantsika eto fa hitako hoe amin'ity kely anazy angamba dia hita hoe zany hoe zava-dehibe ny raha fahazoko rehetra zany dia hoe zava-dehibe zany aloha ny manao bilan zany ianao rehefa vitanao zay bilan zay dia manapa-kevitra zany ianao hoe inona ny plan d'action, inona ny tiako atao, inona ny tokony ataoko ahafahako manatratra izay tanjona tiako andehanan'izay hanavaozako ny fiainako. Ary araka ny tena ilainy teo hoe ny manodidina ihany koa araka ny tena santatra izay hoe important be amin'izay fandraisanao décision zay sy izay action izay ho raisinao zay zany dia mila ihany koa zany ianao manomboka kely ianao fa mandeha ny fotoana zany dia afaka ampitomboanao tsikelikely ny ezaka ataonao. Voatery manao zavatra be fa étape par étape. Dia misy betsaka ihany zany ny outil ahafahanao miroso amin'izany ny resaka ialany teo hoe ny finoana zao ohatra ny finoana anananao dia afaka manampy anao mihitsy miroso amin'izany ka na ny manodidina raha ohatra hoe tsy manohana anao ohatra ho anivon'ny fianakaviana dia nao rery manokana zany amin'ny alalan'ny finoanao dia afaka finoanao ny tenanao santatra ny tena hoe confiance en soi fa ny finoanao mety hoe an'Andriamanitra sy izay itokina inonao zany anisany angovo entinao koa mizotra ho amin'izay fanavaozana sy fampivoarana izay. Ie, dia mahafinaritra tokoa ny tafatafa. Ny teniko farany angambany alohan'ny hanomezako ny fitenena ho an'ny vahintsika dia ny hoe tsy tokony matahotra zany tsika amin'ny hoe fanovana zavatra amin'ny fiainana fa misy fomba fitenina poeta anankiray izay miteny hoe il y a un miracle ozy izy dans chaque nouveau départ. Zany hoe izay départ kely rehetrarehetra ataonao amin'ny fiainana ozy alanta hoe tsy ilay fiainanao ray manontolo koa ngeny tsy maintsy hoe hovainao sy angalanao départ vaovao fa mety hoe lafiny kely anankiray fotsiny misy miracle ozy izy ao anatin'iny ka dia sahizany tsika na dia eo ary ny mety ho tahotra sy fametraha-panontaniana sahizany miasa ho amin'izay fa hisy miracle zavatra tsy eritreretina hitondra soanao foana ao ambadik'izay. Misy teny amarana anareo azy ve ie ny amaranako azy zany dia tiako resana kely fotsiny zany le resaka ity jeritodika ity moa zany tena hitako tena zavatra
nampiaraka tamin'ny fiainako tia ary tena jereko tena ozy hoe tsy ny zavatra rehetrarehetra mandalo amin'ny fiainako nandalovako tamin'ny fiainako zava-dehibe daholo satria reny mety dia tena tsara ohatra raina foana ary tsy mety dia lesona ho anahy ary zava-dehibe no zany hoe normal zany aminah no manao nisy zavatra tsy mety tena normal be ahafahanao matory ny zavatra tsy hoe ahafahanao tonga saina zany reny zavatra tena tiany matoa misy ny zavatra zao dia zao dia mila mitandrina foana amin'ny fiainana satria betsaka ny sakatsakaka betsaka ny ianao mila maily foana ianao zany amin'ny fiainanao mba ahafahanao mandeha amin'izay fanavaozan'izany dia indrindrandrindra ny tiako resana dia ny fahaizanao mihitsy hoe exigeant amin'ny tenanao manokana hoe tena ahoana moa raha 2 ans 5 ans passé ohatran'izao dia nefa mbola zavatra ohatran'izao ihany no iainako ankehitriny tonga dia tokony tonga saina mila satria zavatra ny iainako ilay izy dia ohatra taraiko hoe nahatonga saina na za zao efa vécu an'izay zavatra mihitsy efa fotoana rasy izay zavatra izay nefa mbola tsy normal tsy mety amiko tsy nanao ezaka tsy nanao ohatrany hoe napieritreritra anah ilay izy nandona anah mba ahafahako indray ahafahako tena nahatonga saina hoe nanao effort ahafahako miroso amina zavatra vaovao dia izay dia mankasitraka antsika rehetra ary nafinaritra ny fiarahana mitafatafa mankasitraka indrindra tiako tenena kely farany zany juste une phrase hoe une fois ianao zany aligné amin'le objectif anao sy ny lalana tianao aleha dia rehefa hitanao hoe aiza ianao inona ny tanjona dia tokony tsy hanana dodo intsony fa mandeha mettre tout en œuvre ny zavatra rehetrarehetra ahafahanao makany amin'le fanavaozana. Dia misaotra anareo roa tonga eto amin'ilay podcast nafinaritra ny fiarahana dia metraka velomanareo sady indray zay dia metraka veloma ihany koa ny mpiaino rehetra mandra-piaona daholo indray dia mandra-piresaka amin'ny mpanaraka mankasitraka indrindra misaotra anareo nanasanay dia misaotra ny mpiaino ihany koa sy ny mpanaraka dia mankasitraka antsika rehetrarehetra.